Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny zao andro maraina ny 7 ny volana aprily 2024 izao. Ary tonga amin'ny andro 7 isika amin'ny anina sahaza. Miarabanao ianao izay mpieno naiza misy ianao amin'izao andro maraina zao, tahian'Andriamanitra ne ianao. Ny lohateny izay hodiniantsika androany dia ny hoe say fa zanaka, say fa zanaka. Ary ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika amin'ny Jaona 1:12 izay milaza toy izao hoe: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Amen. Zanak'Andriamanitra ianao, zanaky ny avo indrindra ianao. Tsy olon-kafa ianao, tsy mpangataka ianao, tsy vahiny, fa zanaka. Alleloia. Ny zanaky ny mpanjaka dia tsy miala tsiny amin'ny maha izy azy, fa mandeha ary mitraka foana ny lohan'izy ireo satria fantany fa mpanjaka ny rainy. Ny fahasahianao dia mikorina avy any amin'ny maha izy azy ianao. Averiko indray, ny fahasahianao dia mikorina avy any amin'ny maha izy azy ianao. Rehefa fantatrao hoe izy ianao amin'ny Kristy, voafidy, mahalalana ianao, nomena hery ianao, voavela helika ianao, dia olona mila manary ny tahotra rehetra ianao. Alleloia. Mandehana renio ianao amin'ny fahamendrehana feno amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao. Jerevany tao anaty Baiboly nieritreritra zavatra mahamenatra ilay zanak'adala teny an-dalana ody. Nieritreritra izy hoe inona re no teneniko hoe iteny aho hoe dado tsy mendrika intsony aho raisinao zanakao, fa raisao mpanomponao, raisinao andevinao. Fa inona ny zavatra aseho? Sainy niazakazaka nanatona azy ny rainy, nampiakanjo azy tamin'ny akanjo tsara indrindra, ary namonona tena namonona ny ondro matavy mihitsy, nanaovana fety goavana. Satria na ny antony namerina tanteraka ny maha izy azy ny rainy amin'ny mahazanany azy. Halleloia. Ianao ihany koa tsy voatery hiady ny toeranao ianao amin'ny fianakavian'Andriamanitra, satria efa anisan'ny fianakavian'Andriamanitra ianao. Amen. Ahoana ny fampiaranao an'izany teny izany hoe mahasaha ianao satria zanak'Andriamanitra? Jerevy eo amin'ny fitaratra zao maraina izao, jerevy ianao amin'ny fitaratra ary lazao hoe zanak'Andriamanitra aho, voafidy sy tiana ary nomena hery aho. Amen. Mandeha ampatokina aho satria ny raiko no mpanjaka. Amen. Soraty zany dia apetrao amin'ny toerana ahitanao azy isan'andro san'andro amin'ny herinandro ty. Alleloia. Dia ho hitanao fa hitombo ny fahasahinao anatinao, sahinao satria zanaka. Amen. Hivavaka tsika. Raha io misaotra anao aho fa nataonao zanakao aho. Anio raisiko tanteraka ny toerana mahazanaka eo aminao. Laviko ny aina eo velany ny antsonao ahy. Ampio Tompo andeha amin'ny fahasahiana sy fahatokiana, satria aho zanaky ny mpanjaka amin'ny mpanjaka sy ny tompon'ny tompo, Jesosy Kristy no anarany. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra ianao ary ombanao ny tompo amin'izao andro diavinao zao androany. Ny tanan'Andriamanitra mahery ane ombanao ary ny zavatra rehetra ataonao ny ho ambinina avokoa, ampitiavana be dia be. Raha ohatra ka hitanao fa mahakasika anao zao anina saza izao, dia mba zarao amin'ny namanao ho an'ireo havanao
soan'ireo olo-batatra ao rehetra mba hahafahana izy ireo a manana alina saza ihany koa isan'andro. Tahin'Andriamanitra ianao a Docteur Ina Telesphore.